raha efa namoaka ny valim-pifidianana vojomaika tamin'ny fifidianana solombavôka famerenana izay nitontosana ny 20 aogositra lasa teo ny senita mbola miteo kosa ny asa ho an'ny CES. Ny CES izay mandray ary mandinika ny fitarainana sy fitoriana mialohan'ny famoahana ny valim-pifidianana ofisialy. Fanadetena raha amin'ny vola Ravavy sy Tsirira Kotoarsan. Toy ny asa tanterahan'ny CES amin'ny fandinihana ny atotan-taratasy momba fifidianana solombavam-bahoaka famerenana izay nitotosaina ny 20 aogositra lasa teo tany amin'ny distrika Ambelo-sur-Tsirbihana, Sainte-Marie, Marivoay ary Ambanja. Ny azo antoka aloha hatreto dia tsy misy ny kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana mihitsy nandaharana. Efa naneho ny heviny mantsy ny CES mikasika ny atotan-taratasy fangatahana fanitsanana kandidata. Fangatahana 7 mikasika amin'ny fanitsanana kandidata ny voarahin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana. Kandidata izay mitarika vonjomaika amin'ny vokatra navoakan'ny senita ao anatin'ny farim-pifidianana 4 dia Ambelo-sur-Tsirbihana, Sainte-Marie, Marivoay ary Ambanja dia voakasika amin'ny fangatahana fanitsanana avokoa. Nolavin'ny CES avokoa ireo fangatahana fanitsanana kandidata nataon'ny Sotra Catherine, Solaimanana Mahamodo, Rakotonjanak'olona Paul, Sor Christian, Ravonjatovo Saoby, Rakotondrazaka Samuel, Tsivolany Maximine, Golamisaine François. Izany dia araka ny fanapa-kevitra laharana 12 tsipika CES tsipika AR tamin'ny 13 septambra 2024 momba ny fanitsanana kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana. Amin'iny herinandro itsidika iny, any 20 volana septambra, raha mifantatra ny fotoana mohan'ny CES amin'ny valim-pifidianana ofisialy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana izay nataony 20 aogositra lasa teo.